avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Hernandez assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à Hernandez. Manoltrano ny vaovao. Antsiray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika, mitetika asanao ho vita. Indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Manoltrano ny vaovao. Mpandraharaha malagasy miisa 7 no voalaza fa nanatrika ilay Madagasikara Dubai Business Forum tany Dubai nandritra ny 2 andro. Mpandraharaha malagasy amin'ny sehatra inavy izy ireo izay voalaza fa tompona orinasa malagasy miisa 220. Nahitana fanompoam-pivavahana avokoa androany ny fiangonana rehetra nankalazana ny andro ny akaran'i Jesosy Kristy any an-danitra. Ho fantatra amin'ny fiafaran'ny taona 7-20 ny isan'ny tokantrano marefo manerana amin'ny Madagasikara amin'ny alalan'ny registre social unique, ny fanadihadiana izay tokony efa norosoana hatry ny ela hafahana mametraka paikady hiadiana amin'ny fahantrana. Iainga rahampitso ny fiara-pandray anjara amin'ny fifaninanana amin'ny rally voiture de régularité eny amin'ny lalam-pirenena voalohany. Androany ny fijerena ny ara-taratasy sy ny ara-teknika andro mpandray anjara misa 20. Anovelany tanàn'iray any atsimo Soisa no toditra amin'ny ampahany betsaka noho ny fianjeran'ny vato sy ny ranomandry ny otsaka avy amin'ny tendrombohitra omaly ny Antsiprianjay. Fotoanan'ny fampalalam-baovao eto amin'ny fitalavitra akolo tenina ny araba tombo kilasy tombo vavy manasa anao ihany koa anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany androany ny andro Anamaria ny fiangonana ny akaran'i Jesosy Kristy any an-danitra na ny Ascension. Ho avy amin'izay tsika rehefa avy eo fa matoa andatsoratra avy hatrany no entina manokatra ny fampalalam-baovao. Mpandraharaha malagasy miisa 7 amin'ny 70 no voalaza fa nanatrika ilay forum tany Dubai nandritra ny 2 andro. Mpandraharaha malagasy amin'ny sehatra inavy izy ireo izay voalaza fa tompona orinasa miisa 220 ihany koa sa izay akaiky fitondrana ihany. Matoa andatsoratra mahakasika izay. Mpandraharaha malagasy miisa 7 sy mpandraharaha ary mpampiasa vola matanjaka Emirati miisa 520 no nandray anjara tamin'ny Madagasikara Dubai Business Forum. Nakasitraka manokana ireo solitena avy amin'ny sehatra tsy miankina malagasy tonga marobe nanatrika io fianambe io ihany rajoelina. Fahavononan'izy ireo andray anjara feno amin'ny fampandrosoana ny firenena sy ny indostria malagasy zany raha ny nambarany. Mpandraharaha malagasy amin'ny sehatra ninavy ireo nanatrika tany Dubai ireo ka voalaza fa tompona orinasa miisa 220 ireo. Tafiditra tao anatin'izany ve ny GEM sy ny FIFPAMA. Ireto farany izay tsy henoheno taoriny ny fandalovan'ny filoha Frantsay Emmanuel Macron teto Madagasikara. Nanatrika sy nahitana solitena ihany koa ve ireo mpandraharaha salantsalany izay mila tosika na tsara bebe kokoa ny fandraharahana ataony sa ireo fianakaviana sasany eo amin'ny fitondrana ihany. Raha ny hita aloha dia izay akaiky fitondrana ihany no voalaza fa mpandraharaha malagasy nanatrika ity fianambe tao Dubai ity ankoatra ny zanaky ny filoha Roalahy izay nampametra-panontaniana ny maro ihany koa ny fanatrehany izany. Hoe amin'ny alalany inona, amin'ny maha-inona azy hoy ny sasany, ary inona marina no andraikitr'izy ireo sy ny sisa. Raha-mpanjakana no resaka, ary izay no antondia tany an-toerana. Miteraka olana goavana eto amin'ny firenena, io fomba fijery sy fomba fanaon'ny mpitondra io satria miteraka fanavakavahana, miteraka fanilikiliana eo amin'ny samy mpandraharaha malagasy. Izay mahay misolelaka, izay akaiky fitondrana, izay namanamana ihany no mena tombony, fa ny sisa avela iosina amin'ny tany, poretina ary atao izay apotika ilay fandraharahana imasony. Tsy hitondra fampandrosoana velively zany. Miampy ireo olana samihafa efa sedraina amin'ny fiainana andavanandro, toy ny olan'ny herinaratra, ny insécurité, ny kolikoly sy ny maro hafa. Ho an'ny fampiroboroboana ny fiaraha-miasa ara-toekarena sy ara-barotra eo amin'ny Madagasikara sy ny Emirata Arabo mitambatra, indrindra ny fahafana mampiasa vola amin'ny sehatra lehibe toy ny fotodrafitrasa, ny fambolena, ny angovo sy ny teknôlôjia
no tandona napetraka tamin'ilay feonambe nandritry ny 2 andro. Ho tratra ve zany tandony zany? Raha toka misy zany fanavakavahana sy fanilikiliana ireo mpandraraha malagasy izany. Azo inonina fa tsy ho tafavoaka satria hatr'izay ka hatramin'izao dia mbola tsy afaka ao ambavan'izao tontolo izao ireny raharaha kolokolo goavana na voasarengotra n'ireo mivosy ireny. Mbola tsy nisy mpandraraha sy mpampiasa vola frantsay naneo ny fahavononana iaray asa amin'ny Madagasikara taoriny ireny fandalovan'ny Macron ireny no ireo olana maro sesehena sedrain'ny firenena malagasy. Tao anatin'ny 10 taona aza maro amin'ireo mpandraraha vahiny sy malagasy mitaraina satria poretina arak'izay zaka amin'ny fakandrahitra isan-karazany anetsemana ny banga sy ny tsy fahaiza mitantana ary ny tsy fisian'ny mangarahara. Azo inona ihany koa fa hijanona ho nofinofy sy fampanantenana fotsiny ihany tahaka ireo tetikasa sy fampivoarana hafa rehetra natolotra ny vahoaka malagasy. Ireny aza feonambe no antondia fitsidiana any ivelany mbola misy fotoana malalaka ary koa mbola afaka manao filan-kevitry ny minisitra. Izany hoe miariary zao fa sehoseho sy fitsangatsanganana no betsaka. Andrasana araka izany hoe izavomariny reny nanatrika ny forum tany Dubai reny ary manahoana ihany koa no mety ho vokatrizay amin'ny tontolon'ny fandrarana sy ny fampiasam-bola eto Madagasikara. Fa fety lehibe didiny fiangonana ankalazaina toy ny fety lehibe ny fiangonana katolika apostolika romanina toy ny fety rehetra ny Ascension izay andro ny akaran'i Jesosy Kristy any an-danitra. Samy nankalaza zany avokoa ny fiangonana katolika apostolika romanina tamin'ity andro anty. Tsara soarvelona ny tatitra ny fanadidiny. Ankalazain'ny kristiana maneran-tany sy eto Madagasikara androany Ascension anany andro ny akarana iray amin'ireo fety lehibe eo amin'ny fiainam-panahy kristianina manamarika ny fiakaran'i Jesosy Kristy ho any an-danitra izany 70 andro taoriany itsanganany tamin'ny maty. Fotoana lehibe nanamarika ny fiangonana sy ny fiainam-pinoana ihany koa ho ny mpitandrina nanaovana fanadihadiana androany. Ny andro ny akarana zany dia tena sarobidy eo an'ny fiangonana satria hoa milaza fa hoe vitan'i Jesosy Kristy ny iraka izay nampanaovany teto amin'izao tontolo izao dia ny famonjena antsika. Fa anankiray koa io dia milaza hoe andeha ho izy ary hamboatra fitoerana ho anareo dia mahazo antoka zany tsika kristiana fa efa niakatra Jesosy ary hamboatra fitoerana ho antsika. Zany ny antony anankiray izay mahatonga antsika hivavaka dia ny fikatsahana ny fanjakan'ny lanitra fa indrindra antoka ny amin'ny fanomezana ny fanahy masina. Tsy amelanareo irery aho izy fa andeha ary ameny fanahy masina ho anareo dia tena ataontsika zava-dehibe zany tahaka ny fankalazantsika ny krismasy. Ho an'ny mpino kristianina misy ny hevitra fonosiny andron'ny Ascension, misy ihany koa ny fitondran-tena mifanaraka amin'izany raha ny fanazavany mpitandrina hatrany. Mpino rehetra atsika kristiana dia fijoroana fahavolombelona izao fotoana izao ilazantsika fa vitany tompo ny famonjena ary tsy hoe fotoana fialan-tsasatra na fialana voly ny fotoana an'io fa tena isaorantsika an'Andriamanitra lehibe ny amin'ny nanomezany an'i Jesosy Kristy zanany hamonjy antsika hitarika antsika fa indrindra dia ilay fiainana mandrakizay izay efa homaniny antsika ary izy eo ankavanana indray dia misolo vavantsika mandrakarivany amin'ny zavatra rehetra dia mirary soa antsika rehetra anao fety sambatra eo ambany fitarihan'ny fanahy masina ry havana. Fiangonana maro no nisy fanompoam-pivavahana manokana androany nanehoana fisaorana an'Andriamanitra noho ny famonjena no tanteran'i Kristy. Ho an'ny kristiana maro andro feno fanantenana sy fahatsiarovana lalina ra-panahy ny Ascension 50 andro ao aorian'ny fankalazana ny fetin'ny Paska na koa hoe 10 andro ao aorian'ny fankalazana ny Ascension no ankalazaina indray ny andro ny Pentecoste izay andro nidina ny fanahy masina tamin'ireo apôstôly. Fa mikasika ny raharaha Bastoliary izay isan'ny mbola mahabe resaka amin'izao fotoana hitondra fampandrosoana ho an'ny vahoaka ny Toliara tokoa ve ny firosoana amin'io fitrandrahana fasimainty izay ataon'ny orinasa Bastoliary io sa olombitsy no azo tombontsoa betsaka aminy. Ireo ny fanontaniana goavana napetraka ny teo anivony RMDM manoloana ny tetikasa Bastoliary amin'izao fotoana izao mivovonana izay nanamafy fa efa maro ny fitrandrahana teto amin'ny firenena saingy tsy mitondra vokatsoa na izany ho an'ny firenena na ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny. Daniela Minorso. Tsy namaly ny filan'ny fatra sy ny etahitam-bahoaka hatramin'izay ny firosoana tamin'ireo tetikasa goavana teto amin'ny firenena. Antony mampanahy sy tsy maharesy lahatra ireo mponina indrindra ireo voakasiky ny tetikasa Bastoliary.
Ankoatra izay tsy mangarahara sy ara-dalàna ihany koa ny fepetra rehetra takiana amin'ny fitrandrana mba hanazava n'isain'ny vahoaka ny fandalovany mpitondra fanjakana ankehitriny tontolo iara izay tsy hivona fa tsy nifantoka afa-tsy tamin'ny fanaovana tery-vaimanta amin'ny firosoana amin'ny tetikasa bastoliara. Tranga izay miendrika fanabadona ny vahoaka ny toliara ho ny vovonana RMDM. Antony angatany izy ireo ny ampijanona ny fitrandrana fasy mainty izay ataon'ny orinasa bastoliara any toerana io. Izay moa le fitiavatena zany zay fa tsy fitiavana vahoaka. Hoe hararao toko ty fa zao fa tsy hoeto za bakeo. Ka tsy raha rahiko zay afarany ka tsy misy olo hagnekana zay fitiavatena zay. Ary hitantsika moa fa amina lafiny maro tontolo iainana be dia be zany lafiny ara teknika zay resahandreo teknisiana antsika mikasika an'io bazy io fa izahay dia mahita fa tsy mbola misy tombotsoa antsika hatreto aloha ny fandehanan'io bazy io fa olana no betsaka. Raha nisy tombotsoa io efa nahavatra ny Madagasikara ny KMM, raha nisy tombotsoa efa nahavatra ny Madagasikara ny série, raha misy tombotsoa ama ireo nefa mandeha fa raha idina ary tsika zao nefa tsika efa misy fitrandrana firy efa eto nefa tsika lasa mahantra fa raha idina raha misy resaka tombotsoa zay. Ka ialako tsiny amin'ireo namana tapaka zay milaza mahita tombotsoa amin'ny bazy io, tsy manakana ny tombotsoa anareo zahay fa tsy mampanino raha mba tsy hampialy atsika le rety ataovinareo aminareo agny fa katao aminay agny. Jaivana, tsy nanara-dalàna ny fanomezana fahazon-dalana ho an'ny orinasa bastoliara any amin'ny faritra Atsimo andrefana araka ny tatry ny Cour des comptes na ny fitsarana momba ny compte ny taona 2024. Ahinany sy ny kolokolo no ny fandikan-dalàna, manitsaka ny tanin'olona sy ny alarovana ihany koa ny tetikasa, tsy ampy ny fifampiresana amin'ny fokon'olona. Antony anaovany ireo mponina antsoavy ny ampijanonana tsy misy atakandro fitrandrana fasy mainty ao Toliara io, fa ihany koa anamafisan'izy ireo ny fanoherana ny tetikasa. I Madagasikara izay vao maika halatsaka Katerina tanteraka amin'izao fotoana, mamely ny fahatapahan-jiro sy rano, ny tsy fandriam-pahalemana, ny fahantrana sy ny maro hafa. Bia mafiatrany ny fahatapahany herinaratra eto Antananarivo sy manodidina amin'izao fotoana. Fanambarana fialan-tsiny ary ala olana isan'andro no mahamaiky ireo tompon'andraikitra. Tsy izay tena fepetra manoloan'izay. Lasibatra ireo orinasa madinika mpampiasa herinaratra. Mampametra-panontaniana ny hoe amaolana ve ny mpitondra sa ilalao ny fiainam-bahoaka ho ny solombavam-bahoaka nanaovana fanadihadiana Tsiaro Rasoarivelo. Amin'ny amahazo-vanatra ny olana amin'ny fahatapan'ny herinaratra eto an-drenivohitra sy ny manodidina isan'andro tsy tapaka ny fanambarana ataon'ny JIRAMA mahakasika ireo faritra isian'ny fahatapahana. Efedanao satrany tsy misy vahaolana na asa fanarinana maiky. Anisan'ny tena lasibatra amin'izany ireo mpandraharaha madinika sy salatsalany tsy maintsy miankina amin'ny herinaratra amin'ny asa fivelomana. Ity orinasa fanjairana ity izao velon-taraina tanteraka. Raha manodidina ny valora eo ny fotoam-piasan'izy ireo, zara raha mahita ora telo izy ireo ankehitriny anjairana vokatry ny tapany herinaratra maharitra raha ny fanazavana. Mitarazoka ny asa ary miaina manaraka izany ny fidiram-bola raha ny fitaranana hatrany. Tsisy filazana zany zay tiany zareo anapahana azy nefa izy io dia tena maharitra tokoa le fatapahana. Raha ny andro azo maraina zao efa intelo ny tapaka taty aminay. Tsisy ny inona vitany zao dia mipiraka fotsiny ny ankizy tsy manao ninina. Tokony mba jereo le tompona andraikitra tsara le momba nyty jiro ty. Io angeno ahafahany madinika rehetrarehetra miasa dia anao ina nefa tsika mitako fandrosoana. Ka na hiasa alina raha tapaka koa ny jiro amin'ny alina misy fotoana tapahan'le jiro. Dia zay dia miravoravo tanany tsisy afa-tsy atao miravoravo tanana dia miandry fiverenany jiro. Ny asanay nefa hoe mba enjehana hoe amin'izao ka hatramin'izao ianao mba tokony havita an'ity dia tsy aiza anaovan'ny client-nay zao na ahoana na ahoana. Na izy fatokisana na tsy izy fatokisana tsony. Ny fiantraikany zao aminay dia le asa tsy lasa ngenjikenjehana be. Dia indraindray raha mety mila tsy ho araka mihitsy satria tsy maro-potoana le fatapahana. Ao anatin'ilay tena fiasan'olo izy mitapaka dia tsy haiko hoe rovina ny hiverina. Za zao ohatra anazy teknisiana fanamboarana masinina raha vao tsisy ny courant dia efa tsy mety satria mandeha courant daholo ireo.
Amaolana ve ny mpitondra sa ilalao ny fiainam-bahoaka ho nisy olom-bavam-bahoaka raha mily arison nomenjanahary na ny heviny manoloana izao olana izao tokony homenatra ny fitondram-panjakana raha mbola io olana herinaratra io ihany no mampitarena ny vahoaka hatramin'izao nefa nandany mbola sy nisehosehoana ho foanana raha ny fanehoan-keviny hatrany efa ela zay hoe fanapahan-kevitra efa nisy fotoana angamba ny tantara kely ao anatin'ilay izy efa nisy fotoana angamba ny filohan'ny repoblika ny hoe tsy voaka hitady vahaolana asana tamin'ny taona firy izy iny no nresaka hoe hitady vahaolana mahakasika ny Jirama tany amin'ny propagande tamin'ny 2000 firy izy iny efa niteny an'izay hoe tena manana vahaolana efa ao daholo ny fitaovana rehetrarehetra mandraka ty 2025 tsika io tena miverina ihany ohatrany hoe miverina ao anatina même problème foana ny zavatra misy ainany vahoaka amin'izao fotoana izao dia mampametram-panontaniana hoe tena amaolana ve le mpitondra sa tena ilalao ny fiainam-bahoaka zany tena zavatra misy tena tokony fantatra ny vahoaka zay satria raha tena vahany io tena marintsika hoe tena io ny Jirama io ianao mieritreritra hitondra teo fantatrao aloha le problème misy amin'le firenena alaolana vaovao entiny Jirama manoloana ny fahatapahany herinaratra amin'ny fandimby mony hoe miditra amin'ny vanim-potoana ny ririnina isika ka miaina ny vokatra azo avy amin'ny herin'ny masoandro fanambadona ny malagasy zany fanambaran'izany ary faniliana andraikitra hoetra ny disy olom-bavam-bahoaka ity fa lasa ifanilitra andraikitra araka n'izay voatian'izay hoe anilitra andraikitra foana eo mahazo tsiny ny vanim-potoana hoe ririnina zao zany ankely reto dia tena ohatrany hoe manabady vahoaka zany zany tsy hoe vo tamin'ity misy ririnina tsy isy orana zany fa efa ririnina dia tsy misy ny orana fa maina ny tany fa ohatrany lasa zany mena excuse ao anatin'le izy hoe tena fotoana ve tena zay ny zavatra misy tena andrasan'ny vahoaka amin'izao fotoana izao fa mahatsiaro mijaly ny vahoaka hoe tena ny asa mandrarah rehetra ny asa raha fantatry ny ao amin'ny gouvernement ny ao amin'ireo mpanantanteraka koa fa tena tsisy mandeha amin'izay loany no fiainan'ny vahoaka amin'izao fotoana dia zany rehetra zany no anisany anankiray tena tokony jerevana hoe tena mijaly any le vahoaka le fidiram-bola ange aleo tsy mifanabady hoe aleo tsy mametsiny any zavatra ohatran'izany fa tena ny any tenitry dia hoe gouverner c'est prévoir rehefa hitondra ianao dia fantatrao hoe zao ny olana eto ny vanim-potoana resaka hivaditsika any amin'ny énergie verte ohatra any amin'ny resaka panneau solaire dia aleo mba jerevana hoe atomboka le izy hoe mba tinge nisy parti ohatra nge na nisy parti teto hoe ny atsimon-drano na ny avaradrano ohatra mba efa vovany olany fa tsy misy nge fa lasa resa be foana ao anatin'le izy tsy hainan'ireo mpitondra fanjakana ny fahoriana iainan'ny vahoaka malagasy ao anatin'izao olana herinaratra izao ka tsy mahasarotiny azy ireo raha ny faneho-kevitra ity solom-bavam-bahoaka idihatrany raha ny zava-misy ao anatrehan'izao vahoaka ny tapitrisany miaina anaty aizina izao lara-pahamena ny tetika salaky arivo sy ny famatsiana angova zavaozy neny ny toerana tsy maintsy azakazahana ny fahavitany io andraisana ny feti-pirenena ho ny filoha mandefitra araka izay ny vahoaka malagasy miaritra ny mpandrara madinika sy salatsalany ary amin'ny heritaona indray mbola ity herinaratra ity no FDB ikaroa olana ho ny mpanara-baovao isan'ny vaovao misongadina ihany koa amin'ity ality efa miparitaka amina firenena maro ao Azia ary efa hita ao Frantsa ihany koa ilay variant karazana Covid-19 amin'ny endriny vaovao izay efa ambany fanaraha-maso ny OMS nanomboka ny zoma 3 ny volana May lasa teo antony tokony hanamafisana ny fepetra fiarovana sy fanaraha-maso eny amin'ny serana mpiara-manidina sy serana an-tsambo na izany aza tsy mbola hitan'io karazana Covid-19 amin'ny endriny vaovao io eto Madagasikara 5,000 mailo ny tsirairay ompitsabo nanaovana fanadihadiana tany Elamy no arsono mitaditra ny antsipri an'izay ankoatrany ao Hong Kong sy Taiwan ary firenena aziatika hafa izay ahitana tambony amin'ilay karazana Covid-19 amin'ny endriny vaovao efa nahitana tranga ihany koa ny tao Frantsa tamin'ity volana May ity ka olona miisa 4 no fantatra fa mitondra ny tsimbokaretina tao an-toerana na izany tsy mbola misy tranga ny variant NB181 Covid-19 io eto Madagasikara amin'izao fotoana saingy mila melotrany indrindra ireo tompony andraikitra amin'ny fanaraha-maso ny sistany mila melony koa ny tsirairay ka andray fepetra fiarovana indrindra manoloana ny firongatry ny gripa mahery amin'izao vanim-potoana ny ririnina izao ny fanaraha-maso ny fepetra zany aloha zany dia tahaka ny efa nisy izay niainantsika tamin'ny vanim-potoana Covid-19 reny dia mazava ho azy fa tsara foana ny manentana amin'ny resaka fahadiovana izany hoe eo ny fanasana tanana matetika amin'ny rano sy savony ny fampiasana ny arovava indrindraindrindra mety misy olona marefo ao anatin'ny tokantrano na ohatra izany izay ilaina koa hitandremana ho an'ny tsirairay
dia izay no tena ilana hoe tsara manohary vava rehefa mitratrany gripe farany efa natsidika teo ihany resaka fisotroana rano tena zava-dehibe amin'ny vanim-potoana ny ririnina ohatran'izao a satria iny no tena fitsaboana ary fisorohana indrindrandrindra amin'ny resaka gripe dia ny fihinanana sakafo ara-pahasalamana mazava ho azy. Zaivina mitovitovy tamin'ny sotran'aretina nandritra ny Covid-19 ireny ihany ny mety ho fitrangana ity Covid amin'ny endriny vaovao ity. Saingy voalaza ho aingam-pifindra kanefa malefaka raha oharina amin'ireo karazany hafa kosa izany raha ny tatry ny OMS. Tahaka izany ihany koa ny sotran'aretina ho an'ny gripa mahiry izay mitranga amin'izao fotoana. Antony tokony hanaovana fizahan-pahasalamana ihany ho ny mpitsabo izay nanaovana fanadihadiana. Ny tahaka ny gripa rehetrarehetra ihany na tamin'ireny hoe vanim-potoanan'ny Covid ireny ary raha mampatsiahy kely tsika hoe misy fotoana zany tsy maheno fofona na tsiron-kanina na ny gripa tsotra ary dia misy fotoana miseho aretina tahaka an'izay. Eo ihany koa ny indraindray misy hafanana manavy zany, ny indraindray misy hoe mitsirangoka ny ranondelo, indraindray mety hitarika fahavizanana zany, mangorangorana ny vantaolana isan-karazany dia arak'izay tenegniko izay ny fitrangana gripa amin'ny ankapobeny zany dia mitovitovy daholo ihany. Tsy voatery hoe gripa koa nefa ny rehefa hoe mitranga zany sotran'aretina rehetrarehetra zany fa misy koa fitrangana aretina hafa mety tahaka izay ny fisehony fa tsara foana zany rehefa misy zavatra mampiahiahy dia tsara foana manantona tobim-pahasalamana, manantona dokotera mizaha fahasalamana. Raha iverenana mbola eo ambany fanaraha-mason'ny OMS nanisam-pandrarany firenena mikambana momba ny fahasalamana amin'izao fotoana ity variant vaovao NB 181 izay mandripaka sy mahavolona maro ao Azia sy fahita ho Frantsay ity. Ao anatin'izay tontolo ny fahasalamana izay hatrany tsy mitsambitombo ny olona hitana ny tsimikaretina VIH sida eto Madagasikara ho ny teo anivo noho ny sida. Olana goavana eo anatrehan'izay ho ny fanazavana ny tsy fananana ny totanisa mazava ahafahana mandray an-tanan'ireo marary. Isorohana ny fianaky ny aretina. Nisy arak'izany ny fanaovana sony fifanarahanam-piaramiasa amin'ny fondation Akbaralika hidiny fotony hampanao fitiliana sy handray an-tanan'ireo ahitana izany tsimikaretina izany. Andao arahantsika amin'ny fanampanazavana. Nous faisons face à une crise alarmante à Madagascar. Depuis 2010, miatrika crise sarotra isika eto Madagasikara. Nanomboka ny taona 2010 niakatra hatrany amin'ny 50 isanjato ny tranga vaovao ny VIH sida ary niakatra hatrany amin'ny 7 sy 200 isanjato ny fahafatesana amin'izany. Amin'ireo olona manodidina ny 7 alina vinavonaina ho miaina miaraka amin'ny VIH tsy misy afa-tsy ny 20 isanjato ihany no voaray an-tanana. Ambadika ny salanisa tahaka ireny dia misy ny ain'olombelona, fianakaviana voakasika. Misy zavatra tsy voajery ao ka tsy azo ekeny zany. Afaka manovy zany miaraka isika. cette trajectoire est inacceptable. Et ensemble, nous pouvons le changer. Dia izay ihany koa no entsika misendy vetivety ao anaty doka fohy. Mbola maro ny fanadihadiana sy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo. Aza misaraka aminay ary. Eto ty le kapako. Izy no neninay. Tiany mihitsy miantsoantso anahy. Merci. Pisoa, le dité. Tena hoe isak'izay matsiaro. Pisoa. Tolory aneny amin'izay le iriny e. Miaraka mizaraka do mbola misy fihenam-bidy amin'ny smartphone na ZTE A35 Core 99 000 ariary monja izy amin'izao hatramin'ny 5 June sady miampy cadeau 2 giga isam-bolana. Afaka iantsoantsoniny eny tsara mihitsiny. Sarobidy ny fotoana ka
ka na ny segondra ray azy manandanja aza velo resiny rotoroto ireo fotoana mamy manokana fotoana ho anao sy ireo olona akaiky mifonao ho an'nynofonofinao sy nitetik'asanao miaraka amin'ny indrana 643 ao amin'ny PAMF miamora kokoa ny fiainana aza miasa saina fa ho karakaranay ianao antso ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetika asanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola ndao mamokatra aingana kokoa mba aleo tena ara-tsakafo ampiasao ireo fitotom-bary ainga piasa no azona vokatra tsara milina mavita amin'ny toto varatra amin'ny ray faingo 5 taona isan'ora azonao jifainao amin'ny Batimax tsara lalàna ex Universal Import Batimax ny kalitao amin'ny vidiny mora Mamenina ny araba hatrany tombokilasy tombovavy tonga sondray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalamba-avao an'ity alina ity ho fantatra amin'ny fiafaran'ny taona 7 ny isan'ny tokantrano marefo manerana amin'ny Madagasikara amin'ny alalan'ny registre social unique amin'izao fotoana izao tokony efa nirosoana hatry ny ely ity fanadiadiana ity ahafahana mametraka paikady adina amin'ny fantrana fa tsy manokana hoentina manana amin'izany amin'ny fanjakana ka ny banky iraisam-pirenena no mamajo vola azy amin'izao fotoana izao olona saina no mitaritra ny antsiprian'izay tsy mbola manana tota-kevitra mitombana sy ara-potoana hatramin'izao i Madagasikara raha nisan'ny tokantrano marefo tombatombana trano no miaingana antony tsy azo ambokatra mivaingana amin'ny ady amin'ny fantranana manana ny Instat isika fa iankinan-doha amin'ny mpiara-mombonantoka ara-bola sy ara-teknika toy ny banky iraisam-pirenena PNUD UNICEF vondrona Europeanina trany raha mila antotanisa toy ny isan'ny mponina sy ny maro hafa fa ny famatsiam-bolan'ny fanjakana malagasy ambany fampandehanan-draharaha sy ampahambola kely ka tsy ahafahany Instat manao fanadihadiana amin'ny sehatra nasionaly amin'ny alalan'ny taremarika sy ny antotan-kevitra nefa no ahafahana mametraka politika matipaika raha iady amin'ny fantrana fa androany mbola tokantrano iray tapitrisa ihany no vita fanadihadiana tamin'ny alalan'ny tetikasa registre social unique vatsiny ny mpiara-mombonantoka ny tanjon'izy ity dia ny andrakitra ao anatin'ny antotan-kevitra ny mombamomba ny toem-piainan'ny tokantrano anankiray ahafahana mametraka sy manasokajy an'ireo fianakaviana sy tokantrano ireo arakaraka ny faharefosany ao anatin'ny RSU misy fanontaniana 270 ohatra toetry ny tranony toetry ny tafony ny toetry ny matsaka rano veisa mampiasa rano ao an-trano ohatra manana fitaovam-pivoahana ve izy ao an-trano sa ny ivelany miankinakina amin'izay toetetra n'izay zany no amaritana hoe tena marefo tokoa ilay tokantrano misy ny atao hoe bureau social na guichet social ahafahana manao mise à jour an'ireo fianakaviana ireo raisiko ohatra hoe misy teraka ohatra misy fahafatesana sanatrian'izany misy manambady ohatra ny tao anatin'ilay tokantrano dia entanina zany fianakaviana anatona an'ilay guichet social ary ny RSU dia fiara-miasa sy famatsiam-bola miaraka amin'ny banque mondiale telatra amin'ny 5 taona io no vinaina ahafantarana nisan'ny tokantrano marefo manerana nosy amin'ity tetikasa ity misy ny mise à jour tanterahana ampitombona ny taremarika hatramin'ny taona 7 avy tany aoriana io araka izany vao isy ny drafitra sy politika mifandraika amin'ny ady amin'ny fanitrana araka ny atotan-kevitra mivoaka amin'ity registre social unique ity raha nametraka ho zava-dehibe ny fanadihadiana sy ny fananana taremarika ny mpitondra tokony efa ela no nanana totanisa momba izany Madagasikara ka tsy manao andrakandrana lava izao fa tiantoka no iaina mpivarotra sy tantsano ny faratsian-dalana sy ny tsy fandriam-pahalemana amin'izao fotoana sy mba ny akamaroan'ireo entana no ny fahatarany ny fahatongavany eto Antananarivo ireo mpivarotra nanaovana fanadihadiana velotaraina manoloan'izay ihany koa ireo mpivarotra noho izany miantraika amin'ny mivantana amin'ny karamana izy ireo Entsora Soarimalala no mitaritra ny andindiny mikasika izay fa tiantoka manoloana ny fahasimbany entana amidy no iaina ireo mpivarotra sy ireo tantsaha amin'izao fotoana noho ny aratsian'ny lalana manampitrotraka ny tsy fandriam-pahalemana eny amin'ny lalam-pirenena araka ny nambara ireo mpivarotra sy mpanafatra ary mpitatitra entana nanaovana fanadihadiana nio aratsian'ny lalana io lasa maharitra andro maromaro ny andalana ireo fiara vaventy izay mitondra ireo vokatra toy ny sakomanga voasary sy ny papay ary koa ny garana sy ny sisa
miteraka olana ho areo mpitatitra nefa izany satria dia misy fiatraikany any amin'ny karamana izy ireo araky ny fanazavana. Transporteur ambily be tanà ratsy ny lalana tetezana koa efa ratsiratsy fandriampahalemana tsy dia milamina fa rehefa amin'ny alina dia tsy mandeha janona matory efatrandro sy ndroa andro sy ndroa alina ambily be tanà simba ny entana taraiky an-dalana misy fiatraikany lasa miaina ny fre simba ny entana dia ohatrohatra izany mikoanto daholo ny rehetrarehetra ny lalana tsy fandriampahalemana mila mboarina ny lalana dia sécurité ny an-dalana koa mila mba jerena ihany gasoil koa miakatra. Miditra isan'andro ny faty antoka raha ireo tatsaha ireo mpivarotra voankazo teny Anosibe no resahina. Ny fanamboaran-dalana trano no vahaolana tsara tao izy ireo. Miankina amin'ny faratsiany lalana io, ny fizotra ny varotra sy ny fanjifana. Raha toa ka tsy misy ny fandraisana andraikitra avy amin'ireo tompona andraikitra, hiakatra trano ny vidin'ny entana izay hiteraka ny tsy fandihanany tsena sy fahasahiranana ho an'ny mpividy. Zay misy mandefa entana avy any Analavory dia zay mandray eto. Dia ny entana izao aloha raha resaka amin'ny papay tena lafo be mihitsy ny papay, tena lafo tsy mety midina mihitsy nefa ny tsenany nefa tsy mandeha mihitsy ny atony mahatonga an'izany tsy haiko hoe mety hoe niara-tsy lalana ve sa hoe le izy amin'ny mihitsy tsy mety ny tsena tena tsy mandeha mihitsy jerenareo amin'izao entana be dia be zao tena tsy mandeha mihitsy ny tsena. Faty antoka aloha zao tena miditra isan'andro faty antoka anay ny angalanay tana ny Analavory mahatratra amina tapitra nefa mety tena matiantoka be mihitsy ny angatanay mba enany mba amboarina tsara lalana dia mba hidina koa vidin'entana anay dia rehefa milatsaka ny vidin'entana dia mba hoe mba zakan'ny olona rehetrarehetra zany fany manakara manoro arakaraka izay miakatra eo ny prix miovaova ny prix misy izy lafo misy izy arakaraka ny tsena ety ihany zany ny andraisanay amin'ny entana avany amin'izao izy zao lafo izy zao amin'izao nefa ny tsena tsy mandeha lalana ratsy dia ny orana koa tsy dia misy izy betsaka ny simba aloha betsaka ny simba amin'le izy rehefa ohatra taraiky tomobile any dia betsaka ny simba ka indraindray matiantoka moa indraindray izay ilay fitadiavany tsy maintsy matiantoka dia tsy maintsy mba mahazo kely indraindray izay zao ohatra mandray lafo nefa prix eto midina tampoka dia izay ilay mahatonga ilay fatiantoka 540 mora izy amin'izany tsy dia misy izy amin'izao izy tsy dia misy ale akaikaiky fiatiana izy vao tena mandeha. Anisan'ny fotom-pivelomany malagasy ny varotra sy ny fambolena. Io fotom-pivelomana io anefa no toa voahozongozona ankehitriny noho ny tsy fahaiza mitantana sy ny tsy fametrahana izay tokony ho laharam-pahamehana. Efa misy hatrany ireo malagasy no mitaraina vokatry ny faharatsy ny lalana sy ny tsy fandriam-pahalemana eny amin'ny lalam-pirenena eny. Saingy toa tsy misy tafitany amin'ny mpitondra ve izany sa hodiana manao be marenina. Raha tsy laza fa tsy ny eny amin'ny lalam-pirenena faharoa. Lalam-pirenena izay miantoka voalohany toekareny Madagasikara amin'ny alalany fivezivezen'ireo entana samihafa na ny mivoaka na ny miditra eto amintsika. Toetra mbola vitsim-panana eto amintsika ny filatsahana an-tsitrapo amin'ny vonjy-aina hoy ny teo anivon'ny Croix-Rouge malagasy antony mamparisarisa ny olona amin'ny ankabeny tsy fahafantarana loatra ny asa atao amin'izay sy ny lanjany harany fanazavana tsara Soarvelo. Mbola tsy ampy ary azo ambara ho vitsy ireo maniry anomeny fotoanany sy ny heriny amin'ny filatsahana ny sitrapo amin'ny vonjeny eto Madagasikara. Mbola maro ireo sakana mampisalasala ny olona raha ny fanadadinana tao. Ho an'ny tanora maro efa olana lehibe ny tsy fisitrahana tambony arabola. Manampy izany mbola voafetra ihany koa ny fampahafantarana momba ny asan'ny sitrapo sy ny vonjeny. Maro ireo tsy mahalala ny andraikitra ireo mpilatsaka ny sitrapo sy ny traikefa azo avy amin'izany toy ny asa ataon'ny Croix-Rouge. Raha itsika zao dia tafitra eo amina rayala mahery tsika zao fanazana zany misy amin'ireo amintsika malagasy ao anatin'ny fiainany tena tafitra ao anatin'ny filatsana sitrapo ary ao anatiny mihitsy zay mbola tsy voasoratra afaka ilaza sika hoe tsy ampy izy fa saingy zao manao zay afany fa afaka milaza zay hoe ampy izy fa mbola mitady anareo. Anana mariana ny ify sy famaranana ny fankalazana ny journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge teto Antananarivo. Anisy ny hetsika fampiratiana momba ny asan'ny Croix-Rouge fitiliana diabeta sy VIH. Anisy ihany koa ny fitsapana tosidra teny Antaninarenina. Hetsika nitondra ny loha-hevitra hoe du côté de l'humanité izay nanasongadinana ny soatoavana maha olona sy ny fitiavana manampy.
Vavaon'ny fanatanjahantena ianga rahampitso ny fiara-pandray anjara amin'ny fifaninanana amin'ny rally voiture de régularité eny amin'ny lalam-pirenena voalohany mialohan'izay anisan'ny fijerena mialoha ny ara-taratasy sy ara-teknika andreo fiara andray anjara tamin'ity androan'ity ireo mpifaninana amin'izao andiany faefatra izao izay tafiakatra 8 Gabin Eloano mitatitra ny antsiprian'izay. Iengra-pitso maraina avy ety andoha tapenaka iazo ny lalan'ny pirenena voalohany anatanterahana ny fifaninanana ireo mpandray anjara 8 amin'ilay rally voiture historique de régularité Madagascar andiny faefatra. Izy ireo zay sady ahitana teratany malagasy no misy teratany vahiny ihany koa. Fameloha ny fiaingana dia nisy ny fitsirihina ny fiara narahana fanomezana toromarika ho an'ny mpandray anjara teny Ankorondrano androany. Ny fiara rehetra zany dia tokony manana pneu de secours dia tokony manana panneau de signalisation le triangle raha sanatria ka ampanina tampoka ny tomobile eny akelekely an-dalana eny dia tokony hipetraka iny normalement tokony 30 mètres aorian'ny tomobile ampanina le panneau triangle iny no mijanona. Manomboka ny freinage dia ireo éclairage ny essuie-glace dia ny tana pneu dia tsy maintsy manana gilet zareo raha sanatria ampanina izy mivoaka amin'ny fiara dia izay moa zany tena jerevana eto ao anatin'izay koa ireo papier tsy maintsy véhicule assuré véhicule nanao visite technique. Mazava ho azy fa mila ara-dalàna ny fiara vao afaka mandray anjara isoroana ny lozam-pifamoivoizana eny an-dalana. Tomobile tokony ara-dalàna no mandeha eny amin'ny arabe. Misy olona mifamezivezy aminao ka ohatra ka ratsiratsy frein ianao na ratsiratsy essuie-glace ianao na ratsiratsy tsy mirehatra tsara ny jironao clignotant reny zany vérifier daholo dia ny raha sindra pneu sola mba tsy tongavany loza dia izay zany anisan'ny mazava-dehibe ny vérification visite technique ohatran'izao. 68 zany isan'ny mpandray anjara tamin'ity andiany faefatra ny VHRT. Anisan'ireo mpandray anjara amin'ity hetsika ity izy izay manamory ny fiara mitondra laharana 250 vonona ny tenany sy ny fiarany raha ny fanazavana. Hatramin'izay nandraisana anjara moa zany VSR foana fa le aisa zany mba hitako hoe miavaka kely amin'ity satria midy le lalana dia raha toka maniry ny anao 50 moyenne tamin'ity fandraisana anjara faefatra ity dia rehefa nieritreritra kely hoe inona moa tsy hanaovako aisa satria miampy kely le vitesse dia afaka milalao-n'le aisa satria zavatra mbola tsy nisy teto Madagasikara koa le VSRS. Fanezahana aloha tena hoe mba tena ahenjika n'ilay tanjaka eritreretina dia izy moa za ihany no mikitika manamboatra anazy dia manantena fa mba miandrandra fandresena indray aloha amin'ity. Mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana no ny anoanana mianjady amin'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao miseho amin'ny endriny sity mahery sy fisolokina ary fanafihana tokantrano izany aty andrenivohitra raha toka miseho amin'ny endriny alabotry sy asandahalo any ambanivolo. Isan'ny teboka mila jerena iadina amin'ny tsy fandriam-pahalemana araka izany ny fampanananasa ny isam-batan'olona raha ny fanadihadiana. Tojonindrina tahiry no mitatitra ny antsiprian'izay. Ny anoanana ny fototry ny tsy fandriam-pahalemana miseho amin'ny endrika alabotry izany eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Miezaka manafoana ny tsy fandriam-pahalemana io ny mpitandro ny filaminana saingy tsy mety lany mihitsy ny mpangalatra. Be loatra ireo mitady ny hoanina sahaza azy isan'andro kanefa tsy mahita ka mahatonga ny mpangalatra tsy mety tapotra na dia efa misy tratra foana azy isan'andro hoy ny ben'ny tanàna eny amin'ny commune ambanivohitra nanaovana ny fanadihadiana. Noho ny fahoriana sy ny fahantram-bahoaka satria tena ambany be ambany ny fahefan'ny vidin'ny olona indrindra amin'ny tontolo ambanivohitra ary tsy manana fahefana mividy mihitsy izy ahafahany mividy dia zavatra ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Ny any heritany dia ny mangalatra na dia tsy tokony hangalatra ary izy efa tsy vidiny aminy mangalatra indraindray. Misy ihany miezaka ataon'ny commune ny sampandraram-panjakana izay misy eo ihany koa ny mpitandro ny filaminana mitraka ihany koa ny arimasom-pokon'olona fanazana zany ary voafetra ihany ny afaka ataon'ireny satria rehefa eo ilay olona miandry mandritry ny alina dia rehefa miala ilay olona dia tonga amin'izay mipiditra ny alabotra. Ankilany reraka vokatry ny fiambenana ny olona satria ny olona mbola hitady izay ho arapaka androany koa ireo miambina. Ny atoandro efa trotraky ny asa andavanandro, ny alina mbola tsy maintsy miaro tory miambina. Ny mpitandro ny filaminana ihany koa anefa tsy maharaka anisany mihoatra ny farim-piadidiana iandreketany. Mandritra ny tontolo andro dia miasa ny olona
dia ny alina koa mbola iambina misy fandaminana moa apetraka mandeha isaky ny quartier ny fiambenana fa na zany naty zany rehetra hoe reraka ihany satria eo ny tsy fahampiana isan-karazany dia eo ihany koa ny mpitandro ny filaminana izay azo lazaina hoe vitsy any amin'ny tontolo ambanivohitra mihoatra amin'ny ety andrenivohitra izay embenana no anatin'ny tsy fantatro aloha zany fa raha mpitandro ny filaminana anankiefatra ohatra no anatin'ny commune anankiray manao larondy amin'ny alina tena tsy ho ampy mihitsy zany mpitandro ny filaminana mety hoe mandeha moto hien'ny mpangalatra hoe zany mpitandro ny filaminana dia lasa ny mpangalatra ny olona ihany koa anatin'ny fiambenana reraka dia matory rehefa tonga ny fotoana hodiana dia mody dia ararotan'ny mpangalatra foana amin'ireny tsy fampin'ny mpiambina ireny. Ny anoanana mahazaka maniraka hitazomana ny ainandroany tsy ho fatin'ny anoanana tsy tsapan'ny fanjakana mihitsy ny anoanan'ny vahoaka io mahatonga azy milingilingy any amina rentirenty asa miteraka fidiram-bola sy anoanana ny mpamokatra ny tokony atao laharam-pahamehana amin'izao raha tiana ho resy ny asa ratsy isan-karazany. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao any Androany n'aiza n'aiza misy anao ankasitrahany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany mbola maro fandaharana hoentina aminao amin'ity ality isan'izay ny journal de l'économie resahana betsaka ny tontolo ny fandrarana sy ny fampiasam-bola eto Madagasikara ho any Androany fandaharana izay anasananao aorian'izao fampahalalam-baovao zao veloma tompoko. Ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetika asanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Vous a présenté Ni Vavao. El Mondes est sur un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Vous a présenté Ni Vavao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.